Kolontsaina na asa vita na hoe résultat tokoa ve raha miainga amin'izay dia fanamariana voalohany avy hatrany no hoentintsika satria mbola namafisy ny filohan'ny repoblika raha omaly nandray fitenenana izy hoe niaro zany ny bilan na ny zava-bitany tao anatin'izay herintaona satria herintaona katroka omaly 2020 ny volana janoary taona 2024 no niakarany teo amin'ny fitondrana de ao anatin'izay herintaona izay zany raha nanao karazana bilan ny taona voalohany izy de ny tena ny bahantoerana tao de hoe bon ela be aloha ny fanendrena ny gouvernement Cool Roger tamin'izany fotoana izany satria nisy fikarohana stabilité politique na fahamarinana toerana politique tao fa ny tena mbola naverimberiny de ny hoe ny fanalana ny sazan'ny Madagasikara sy ny fiverenan'ny Madagasikara teo anivon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena zany hoe tena matoa zany naverin'ny filohan'ny repoblika izay omaly tahaka ny tenenana an'izay tamin'ny fahavalo amby roapolo ny volana desambra taona 2024 de tena anisan'izay hoe bilan goavana indrindra zany na asa vita goavana indrindra zany ho an'ny fitondrana rajonary mampianiny hoe teo amin'ny setra resam-pirenena io tadidiko izy hoa tamin'ny 28 desambra de tsy nisy afa-tsy hoe nandany fotoana be ange tsy ampy ange ozy ny resaka ara-taratasana ny conversation téléphonique na ny resaka ny antso antaribina ny taratasy ifanakalozana tsy vitan'izay ozy fa tsy maintsy nandehanana tany ivelany ary nila volana maro mihitsy zay ozy zany hoe tena telazy izy zany hoe matoa ohatrany tsy de nisy zava-nietsika loatra tao anatin'ny herintaona dia satria mbola sahirana fa tsisy ninina azontsika atao raha tsy manaiky atsika aloha hoe ny fiverenantsika eo amin'ny sehatra zao tontolo zao io fianakaviam-be iraisam-pirenena io de ohatrany hoe oke ary endao ara zany lazaina hoe anisany mba tena zava-bitany songadana zany de hoe fanalatsika ny sazy ny fiverenantsika ao anatin'ny concert des nations ny fanasanatsika amin'ireny réunion any ivelany reny ny fahatongavan'ny mpamatsy vola na de mbola tsy hitanao taratra aza satria atreto aza donona fa ny totaly ny volan'ny rotsaka aloha anatin'ny kitapo-mbola-panjakana ary ny palais général ny trésor no ny teny an'izay fa tsy zalalatina ny namorona azy de ny hoe sahirana nandritra ny taona 2024 sa tany amin'ny faraparan'ny taona 2024 vao nirotsaka ny 65 millions d'euros avy amin'ny vondrona européenne ary ny anombola fanampiana tonga ao zao ozy ny palais général ny trésor tamin'izay fotoana izay de io 65 millions d'euros any union européenne io sy 24 millions de dollars avy amin'ny banky iraisam-pirenena zany hoe nytitsika tenenina de le herintaonany konokononana ny fiverenana teo amin'ny setra raisam-pirenena zany aloha aza mbola tsy nahitambokatra koa reny nazahoana volan'ny rotsaka afa-tsy ireo ampahambolo ireo satria raha ny teny ny DG ny trésor de hoy izy hoe mbola misy hoy izy andrasana zao neny bad andrasana zao neny ny famatsim-bola hafa avy amin'ny tahirim-bola raisam-pirenena varesa zany hoe mbola misy tsy nanome zany ary ireo ohatrany hoe banky fampandsona afataka ny badea sy ny sisa zany fa mbola tsy tena hita taratra zany aloha fa de ho an'ny filoha moa zany de hoe fa nisy résultat hoe efa voasitsika efa miverintsika ao anatin'ny concert des nations de mahagagana voalohany zany de izao dikan'izay zany raha mba nisy département nandeha de ndraramba iny nefa maninona ny esorina le ministra ny sahana ndraramba iny ohatrany tsy mitombona zany le hoe culture na résultat satria ny olona nanana résultat ary ny filoha ny reconnaître an'izay ny esoriny teo amin'le toerana izay nametrahana azy za tsy miaro andramatoa ary sora zavitry mizay hitako aza fa tena déplacé mihitsy le fomba fiteny hoe na hitomany eo aza nareo izy zany tsy nisy diplomatie tsy nisy takta le niteny tampanao gazety ary nanamarika ny mpanao gazety iny fa na izany kosa aza miaingy amin'le logika ny tenin'ny filohan'ny repoblika zany de hitako hoe bonko naninona ary ny tsy nitazomina le ministre ny affaires étrangères raha resaka résultat ny tsarana ny le ministre anjanony ary mifandray amin'izay de hoe inona ary ny antony tazomana nyreo ministra isan-karazany manina zao zany ministra Ravatomanga Roland zany no nitazomina satria ve avy amin'ny mouvement Saravalonany donc considération politique zany fa tsy culture na résultat raha résultat zany ialako tsiny ialako fondro ialako saloy fito fa hatramin'izao tsika miteny zao ara ny any miandry vazy mbola midradradratra miresaka valala tsisy ninina ataon'ny ministère ny agriculture nanjeky teto ny valala tsy teto andrenivohitra ihany sambany koa mba niakatra taty andrenivohitra ny valala satria tsy vita atao no nisoroka an'izany rehefa tonga teto izy zao nikiropadropaka amin'ny ministre ny agriculture nanao conférence de presse nanao zao fa mbola nangina varina tany amin'ny affaire politique any tany donc zany
mbola ny antony tazomana ny Roland Ravatomanga raha hoe culture na résultat hoe nanao résultat mais quel résultat afaka mamaly atsika ary ve zany zao ny président de la république hoe inona ny résultat ny Roland Ravatomanga ary raha resaka politika indray de io miala tsiny miala fony fa nany mouvement Ravalomanana zany renier ny Roland Ravatomanga io amin'ny gazety l'Express de Madagascar io de milaza mihitsy hoe ny fandravana ny mouvement Ravalomanana satria Roland Ravatomanga de lehibe an'ilay mouvement Ravalomanana ny fandravana ny mouvement Ravalomanana de acte politika hetsika politika anankiray naseho an'ny Marc Ravalomanana fa tsy misy intsony aloha zany chef de délégation antsoina hoe Roland Ravatomanga izany ka tsy afaka misolo tena ny olon'ny Ravalomanana ao anaty gouvernement ary tena zay mihitsy ny tenenina ary midika ozy fa nantim sy ny pomba ny Marc Ravalomanana de tsy voasolo tena ao anatin'ny gouvernement zany hoe quelques heures monja tao aoriana nanendrena namerenana ny Roland Ravatomanga tao anaty gouvernement renier ny mouvance izy inona zany ny tena mibaiko azy ny culture de résultat ny politique tsy azonao zany hoe inona ny mbola hitazomana an'le olona de zay le mahatonga na ny tenanareo ny problemako zany de tsotra raha io configuration ny gouvernement io de tsy nieny loatra zany Andriamatoa Rajaonary Mampiana sy ny équipe en présidence les doléances ny olona nandritra n'izay fotoana lava izay marina fa hoe premier ministre Coly Roger nampimenimena hoe esory fa tsy ny premier ministre Coly Roger à la tête du gouvernement ihany io resahany io fa l'équipe nandrafitra an'le gouvernement marina aloha fa tena tsara misy ohatrany hoe tena mety zany ohatra ny nanalana ministre ny population teo aloha Joace Léonard na ny ministre ny culture teo aloha vao nalaroy zay na ny resaka appréciation sy ny dépréciation any ariary aza tsy hainy Ramatoa vao nalaroy non Ramatoa Joace Léonard zay désavoueny mialatsiny hono moa fiteny anazy nitsarain'ny karatra zany ny tsarain'ny karatra zay ngamba azontsika ilazana anazy tadiditsika isaky mandray fitenenana de désavoueny le réalité foana le zavatra disony ny zavatra tena misy foana ny zavatra teneniny reo porte parole anankiroa reo zay nisongadana aloha amin'ny zavatra rehetrarehetra afa-tsy ny amin'ny compétence teo amin'izay département tananan-kina anazy de reny zany tena marina hoe bon question na culture de résultat fa za kosa mametraka tsy reny roa reny ihany tsy nahay tao anatin'le gouvernement miresaka n'izany ministre Maron Jean-de-Dieu zany tsika inona moa zany zao no tena mba zava-bitany Maron Jean-de-Dieu ny fonctionnaire vao tsy vao tamin'ny herinandro lasa iny kory tsika na eny fonctionnaire ny taraina hoe nisombaina mihitsy ange nampidinina mihitsy ange niveau an'le asa-panjakana nanaovan'ny ministre Maron Jean-de-Dieu azy ary za teto ny témoignenareo ny tantaraiko teto ito ary assumeko satria nisy olona ny tantarana anazy le olona nanontaniana mihitsiny hoe 180 millions nge mapiditra ary FMG nge mapiditra olona ao anatin'ny ENAM zay le teneniko anareo tsy mieny le fitondram-panjakana ny zavatra ny tenenina taminy tsy nenony tahaka n'izany ministre Ulrika Andretina de gaga mihitsy hoe sady tsy vita ny tazomina à la tête des transports ministre ny fitaterana fa nomena azy ihany koa ny tourisme de gaga ny tena gaga talanjona mihitsy inona moa mba résultat n'izany Ulrika Andretina teo amin'ny resaka transport nampidradradratra ny rehetrarehetra ianao ve ministre ny transport de tsy mahalala ny fodiny Marc Ravalomanana ny tsokosoko teto Madagasikara nefa resaka espace aérien zany resaka fitaterana nanabakabaka zany tena ressortnao mihitsy tena andraikitrao mihitsy le président de la république ny voatery misolo vaika any akalany ary voatery miadmettre fanjakana ve anao de voatery admettre hoe tsy hainao ny nidiran'ny Marc Ravalomanana teto Madagasikara responsabilité an'ny Ulrika Andretina zany ary tokony nampisaoty azy teo mihitsy satria zay ny ilaina ny ministre fusible fa tsy ny président de la république gaga ny tena sady tsy vitany mbola nitazomina teo amin'le département ny renesika teto mihitsy ny resaka hoe fampidirana tao anatin'ny recrutement na directeur général ny PMF zay nisy ne zany resaka zany tena nisy mihitsy fa tsy hoe zalalatina ny namorona azy de nefa ny nagaga fa voatazona teo amin'ny toerana zany olo zany pire nomena azy hatramin'ny département tany tourisme ohatrany hoe de tsy mahita olona hafa mihitsy rehefa manontany ny olona moa ianao de aza miady vitana amin'ny fisy tsara piaro bon ajanoko iny fa tsy asiko commentaire sady tsy asiko toyany samy mahalala an'izay zany ny olona rehetrarehetra zay mahafantatra n'izay resaka izay kangamba zay tokoa hoe tsara piaro tokoa anga satria tsy hitako zay logika an'le izy manaraka an'izay indray
Andriamatoa Amady de voatazona exactement eo am'le départementa izay mbola mametram-panontaniantsika inona le résultat inona le zany Amady zany anie mbola tsy nanome any résultat mihitsy tao anatiny zany herintaona nipetrahany teo zany tsika ve zany zao mahasakana ny inona moa izy teo ny olona manjona amin'ny faridranomasitsika ka mahavita hoe tena maharo an'izany ary ny tena aloha zany manjona amin'ny faridranomasitsika roan'ny olona ny akaiky ny Îles Éparses satria tsika tsy mahavita miady an'le Îles Éparses zay nanontaniana ny filohan'ny repoblika eo omaly fa mbola tsy tena nahafa-po le valiteny mikasika an'izay hoe fangatahana na famerenana ny Îles Éparses izay fa de hoe zay option io ozy gaga ihany ny tena hoe ina moa ny dikan'le option nahoana moa no atao option zany hoe manaraka ianao na tsy manaraka fa nahoana ny Îles Éparses no atao option zavatra ao ve de ty telefony ty ve zao anary ifidy de iny ray irado de lasa zany tsika sy rado miady an'io telefony za mahafantatra tsara fa telefony kio misoratra amin'ny anarako io facture fidianana an'io amin'ny anarako de lasa am'izay zany miteny nisy option napetraky rado hoe io option proposé ny rado fotsiny io alaina sa tsy ho alaina le telefony ho ana sa tsy ho ana le telefony nefa za mahalala tsara fa ana le telefony fa nahoana no ataonao option le Îles Éparses nefa fantatsika tsara fa atsika malagasy io ary tsy zay ho any nampanantenana tamin'ny propagande nge de hoe iady ary anao zay heriko rehetra iady hatramin'ny farany iverenan'ireo nosy ireo amitsika zao le izy lasa hoe option indray ny fiverenana sa tsy fiverenany amitsika on se pose des questions mametraka fanontaniana ny tena manoloana an'izany misy zavatra miovaova foana zany zay le teneniko anareo hoe tsy lojika de Andriamatoa Amady efa nanala barabatana impiry tamin'ny scandale io Qatar io le resaka hoe baolina kitra satria moa de nagaka fa de tsy nalana teo amin'ny ministère ny baolina io teo amin'ny fédération ny baolina kitra mihitsy izy de fa hita zao zany ny résultat nandritra ny firy tomaty isa moa ny anaran'le hoe mpanao baolina le ndrasy fandresahana namana teto hoe tamin'ny faran'ny herinandro hoe misy an'ny alala moi le zasy ny foot koa tsy mifakazo loatra zay le hoe milalao any amin'ny FC Lens nisy an'izay ay voilà non bolide zany azafady fa za tsy mahalala le olona mialatsiny fa ohatrany surnom allez on va dire affectueux zany le hoe bolide mialatsiny i bolide zany de niteny hoe za de tsy hiverina ilalao anatin'ny Barea Madagasikara intsony raha vao mbola tsy miala eo amin'ny fédération na malagasy ny baolina kitra i Andriamatoa Amady satria iarahany rehetra mahitsy de pa ino moa izy teo andraikitra nosahanao nandritra ny taona maro fa mbola tsy nahitana résultat zany resaka baolina kitra malagasy zany ary tsy nitsahatra ny totongany de io ianao empêche na ministère ny jono de nitazomina teo amin'le toerana ianao tsy hitanao hoe avec quel résultat de mbola midémontira ihany le tenin'ny président de la république culture de résultat no zavatra ny baiko teo amin'izay toerana izay lalaina hono ny anaran'le olona misaotra tompoko fa bolide ny ohatrany hoe surnom any anga zany fa tsy haiko lalaina zany ny tena prénom any izay zany ohatrany Andriamatoa Amady le nitantaraiko anareo tonga zavatra hitapoky hitapirenena nahita n'izany daholo any ny olona rehetrarehetra manana canal satellite tamin'ny spécial investigation ny anaran'le émission tao amin'ny canal plus de tena avec arrogance mihitsy ny Amady namaly hoe sinon je casse votre caméra aza manontany anatsony io sa je n'ai rien à dire fa mba manany ianao fanajana que nous journaliste ka miinsiste azafady mba miovaly teny fotsiny ako nanao ve anao sa tsy nanao an'ity raha tsy nanao anao de valio hoe mialatsiny fa tsy nanao an'io fa erreur io dikan'izay ve hoe tsy anao zany io anarana sy mail échange na mail io satria tratra mihitsy l'échange na mail an'le président ny fédération na baolina kitratsika laza hoe misaotra fa de alefaso any Paris le vola fa andeha akany akazy zany mihitsy ngely izy ripiano ajainy de tsy mahalala an'izany ve Andriamatoa Rajoanary Mampiana de mbola ny confirmena teo amin'ny toerana na ministra azy ihany Andriamatoa Amady manaraka andray inona moa zany ny tena mba résultat zany hoe Marie Monique Rasoazananera ministra ny fampianarana ambony so tsika miteny zao mampimenimena fatratra ny mpianatra ny abarika dimy any Toamasina efa heritaona reo zao tsy nianatra tena ane blanche mihitsy ani au sens propre du terme nefa ianao ministra teo incapable zany ianao namahan le problème ny olona tany Tamatave resaka cité tsy voava Majunga mbola tsy zarizary ny ty Antananarivo rahantsika rehetra mahita ny fara tamin'ny fampidirana ponjan'ny Berija Ravelomanatsosy Sambahita sy le bandikely anankiray mihitsy
hoe Bezara Honoré asa moa naniditra ponja fa tsy fantatra tsony ny sohitany leo Bezara Honoré nahazo fahafahana vonjimaika ve rehefa avy naterina teo amin'ny parquet sa mbola voatazona eny Betongolo sa ny fedarana tsy fantatra zay marina fa zany hoe natina na tsy tiana de teo amin'ny tontolo ny fampianarana mbaratonga ambony nisy an'izany arrestation zany mbola misy fihetsiketsehana andefasana hémorrague foana dikan'izay zany tsy nahavita ny andraikitra nankinina tamin'ny ministre de l'enseignement supérieur io izy io voatazonao io mais de quelle culture de résultat on parle inona ary le kolotsainan'ny asa vita tenen'ny filohan'ny république inona ny asa vitany zany ministre ny enseignement supérieur zany tena magaga le adevitra ianareo ve so mba efa naheno resaka hoe tena nisongadina be teo anivon'ny ministère ny télécommunication zany nepatraiky rakoto mamonjy zany mbola tsy naheno tena mbola tsy naheno mihitsy zany aza angamba marina mafy raha mbola antaninao ny roapahatelony io le fantatrao ve izy ny anara ministre ny télécommunication après 9 mois de présence à la tête du département mbola tsy mihinao hoe tena mahalala an'izany nepatraiky zany daholo ny olona rehetrarehetra na niendrika zany aza de nefa n'izy de voatazona eo amin'le toerana avec quel résultat vokatra inona télécommunication zao mampimenimena mpanjifa mihitsy mifekarany vity nefa ny atsika ny anisan'ny lafindrina satria samy manao zay say patany le opérateur mobile manao zay say patany ane zany Telma Airtel Orange zany satria manjaka tokana izy telo reo zany manjaka tokana eo amin'ny sehatra ary raha vao misy mitady hiditra de antso-zay isan-karazany mahazo an'izay opérateur hafa mba mety te concurrencer andry zareo reo zany hoe le vahoaka mpanjifa satria ianao amin'izao fotoana zao fa tsy afa miala amin'izany portable izany ntsony ianao ny victime fa tsy hitako hoe inona zany ny tena mba hoe nanao effort ny ministre zany hoe aza ampiakarina ve ny sarany manao ny lalàna ny tsiny reo opérateur mobile reo ka satria izy moa zany manana n'le tsy tena hoe monopole fa oligopole ny filaza azy de tsy afaka manao ninina le ministre ny télécommunication de inona moa zany ny télécommunication inona zany ny tena nyresahana fizarana tablette ny député zay 8 gigabit na ny ankizy kely rehefa me mahita le 8 gigabit de inona zany ny tena mba hoe résultat hoe io aza mitaitra kosa nareo fa efa mba nahazo tablette ny député fa résultat goavana be kosa zany de gaga la tsy hitako franchement manaraka indray za moa zany à la limite zany mety hoe logique de hoe tsy nikitiana mihitsy zany ny lehibe eo anivon'ny tafika mitombotombona zay hoe ny général Dominique Rakotodzafy sady vao nahazo promotion ny général Paza Didier secrétaire général gendarmerie fa ilay ministre ny police ministre ny sécurité publique na filaminana anatiny inspecteur général Blaise Randimso zay ray aloha de fa nahagaga ny fianakaviambe ny police ny nahazahoany zany olo zany inspecteur général eo anivon'ny police contrôleur général namanko izy lasa inspecteur général io olona io tena angana be mihitsy ny akarany grade mangalatsaka moa ny filazany zareo police azy angana be mifiakarany grade izy zao ny manana grade ambondriny de mety ametra-panontaniana reo fa inona ny antony izy le ministre ve non ty tena marina ary asomeko ty zavatra ho teneniko anareo ty fianakaviana kaiky ny Ramatoa Voangy Rajaonary Mampianina ny vady andefa mandrina Andriamatoa Randimso Blaise Richard ministre ny police pireneny satria raha ohatra ka antany anareo azo hoe inona zany résultat ministre ny police pireneny niena ve tompoko azafady ny ataka maire mety eto Antananarivo non 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 pas du tout lamina ve fifamoivozana na de fa misy police ny fifamoivozana za zao androany maraina ary io mba anaovako fanamariana manokana mihitsy satria mandany 5 minitra ianao amin'ny outrage kely miainga eo amin'ny route circulaire io miakatra amin'ity le lalana Antsakaviro mandalo amin'ny médecine ty io efa mampimenimena foana isana asio police eo fa rehefa tsisy police eo de manao ny ataony le taxi be mandeha aty amin'ny fil gauche izy de rehefa aveo izy tonga ery ambony indrindra ery de tonga de misisika aminao eo de anao zany adala milahatra miaritra embouteillage eo ny tena mandeha amin'ny isan'andro amin'io lalana io de mahita tsara n'izany io ara tsy vita ny mandamina azy nahita ve nareo plus bordelique mihoatra ny circulation eto Antananarivo police pirenena ny mendraikitra n'izany tsy vita fa tazomina le ministre satria manino fianakaviana Ramatoa Voangy Rajaonary Mampianina ny vadiny avany ravavany anange le débat aty tsika apetraka hoe nous on veut bien nge croire hoe culture de résultat
fa tena tsy hitako hoe niena ve ny atakamerme ianao raha mandeha ny andalana zany mbola miofitrofitra ianao raha vao tratralina kely fotsiny ianao mandray ohatra anankiray zao ery amin'ny io tena mampimenimenina ny olona mihitsy io ary mba anaovako fampaninoana lakolosy a io andravoangy io tanareo am'le ravatia tunnel ravatia ambanin'ny tetezany beoririka ianao a de mandroso ianao zany de mivily droite ianao mivily ankavanana ianao raha ohatra ka andeha aty amin'ny rond-point ny Mascara aty zany rond-point ny Besarety sy andravoangy io zany amin'ny lalana iny a le misy ny pompier misy le mpivarotra solomaso tsika amin'ny lalana iny a rehefa arivariva tena manafatra mihitsy ny olona mipetraka eny hoe aza mandeha rery raha voany amin'ny fitofito any satria maninona misy andian-jatovy tena mangalatra tena au sens propre du terme mihitsy mangalatra midépouiller ary tena mandeha andiany mihitsy zany ohatran'ireny hoe foroche reny zany andraikitry ny ministère ny sécurité publique tsy ny eto andrenivohitra ihany fa ny any andrenivohitra ny faritra rehetrarehetra any miala tsiny miala fondra fa mbola tsy nahita zao hoe niena ny toany insécurité a mbola miovitrovotra foana ianao mbola misy attaque à main armée vao tamin'ny herinandro zao tsika naheno hoe attaque à main armée teo isotro teo en plein jour de voatazona le ministre de inona zany le atao hoe résultat miala tsiny miala fondra sao de mba voavalinareo fa sao de zany tsy mahamaly tsy mahavaly ary ny tena pire aza de hoe miakatra grade ny tena hitany maika sy résultat palpable ho an'ny ministre tompona ndraiky ny tena ragaga mihitsy mahafantatra zay moa zany mba eniny tena teo anivon'ireo mpandrara isan-karazany eo zany fa tena mampametra pantanina ny tenako mihitsy a ty tranganjavatra anankiray ty zay zany angamba no ty amin'ny teteny ana zany hoe tsy fantatry ny filohan'ny republika ve zany fa ndasany aloha ianareo jerevako anazy fa nandeha zany ny resaka de mbola tsy nisy andeha moa zany ataotsika hoe mbola tsy nahitana suitiny loatra zany fa zany naheno mihitsy hoe misy mpanolotsaina anankiray tsy hoe naheno fa nahazo confirmation zany misy mpanolotsaina anankiray ny ministre ny police pirenena voatonontonona matetika tao anatina bois de rose tao anatiny zay hitanareo fantatrareo reny hoe resaka hoe mangalatra manodikodina bois de rose de misy mpanolotsaina anankiray mihitsiny Becas John France ny anarany io mpanolotsaina io de notendrena conseiller technique non permanent teo anivon'ny ministère de sécurité intérieure de gaga ny tena rehefa naheno an'izay ako engany momba hidemontir an'izay na ilazany tsy famarinan'izay fa araka ny fantatra de fa tany amin'ny volana septembre taona 2024 tany no nanendrena azy ho conseiller technique non permanent au niveau ministère de sécurité intérieure de io olona io nefany voatonontonona amina resaka bois de rose voatonontonona hoy amin'ny resaka bois de rose ary mahabe resaka ny tsisy olona tsy mahalalana eo any amin'ny faritra avaratry ny nosy any no tendreny ny ministre ny sécurité intérieure ou conseiller technique non permanent zany hoe afahany manana an'le badge fotsiny zany le manana an'le titre fotsiny zany ampiasainy any amin'izay asa ataony any de mazava ho azy fa ny ministre ny maloto nisy zany rehetrarehetra any ve de tsy fantatry amin'ny filohan'ny republika nefa izy milaza fa izy tena mijeratra amin'ny farany kely indrindra lalana misy lavaka ny ino moa ty izy rano miakatra zany hoe tena malala le fiainam-bahoaka mihitsy izy zany zavatra zany ve farafaratsy mba nanaovana minimum na enquête de moralité ny tazomina sy ny voampidirina any zany ametrahantsika fantanina ao anatin'izay resaka izay hoe bon dao ary jerevantsika zany hoe izy ny tena mba nahavokatra izy ny tena tsy nahavokatra tao anatin'le izy ministre ny mpanjakana misahana ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana équipement européen zay no na le fanajariana ny tany aza ny raha tsika rehetra nahita ny hoe arriva napetrako taminareo zay fantanina zay hoe mba misy afaka mamaly hafa inona ny résultat zany rivorakoto vao zany teo am'le aménagement du territoire mbola pire mbola napina ny départementany mbola nomena anazy koa ny projet présidentiel io ary manome impression mihitsy izy débordé tsy aran'le aménagement du territoire
tsy hitako loatra zay tena raha hoe resaka politika amin'ny HVM anga de nahitana foana ny Rivo Rakotovao ary la plupart du temps izy miakatra amin'ny anao manjery de resaka HVM zay tsisy idirany amin'ny raha-panjakana mihitsy fa raha nantoko ama président national ny HVM fa tsy hitanao hoe inona ny tena résultat an'izany nareo mety malala fa za aloha tsy malala miala tsiny ako fa tsy nahita loatra satria amiko zao raha anisan'izay mba résultat tena nandrasana tamin'Andriamatoa Rivo Rakotovao de ny resaka filatex hoe atao ahoana reo olona mbola tsy reo kaze reo hatramin'izao tsika miteny zao nedivana nge zany nandritra ny vanim-potoana lava fa ny fandroahana olona de misy foana fa ny famerenana andreo olona reo hoe mba manana ny dignité any amin'ny maha olombelona azy manana tafipetrahana ny tranondreo nefa trano biriky noho ny ravaina de aiza zany tena abonné absent mihitsy ministra Rivo Rakotovao tamin'io débat rehetrarehetra io de sady voatazony eo amin'ny toerana izy no mbola nomena azy ndray koa ny projet présidentiel zay mahagaga ihany koa hoe maninona ny projet présidentiel zany no ohatrany hoe omena département manokana projet présidentiel zany ange raha hoe resaka travaux publics de akinona any amin'ny travaux publics aménagement du territoire de fa mena ny Rivo Rakotovao amin'ny aménagement du territoire raha resaka santé ny projet présidentiel de mena ministre ny santé fa maninona ny anaovana département manokana io le finiavan'ny présidence ary tataratra io tamin'ny mpitondra rehetra ny fandimby hoe tianao iakapare zany zay zavatra rehetrarehetra mety ahitahitana voninahitra mety ahitahitana mety atsaratsarana endrika eo amin'ny propagande ary zay nagaga tamin'ny tenin'ny filohan'ny république hoy taminareo teo hoe raha mahita zavatra nareo resaka bois de rose resaka trafic resaka volamena kolokolo za tsy manaiky an'izany mihitsy ary tena teneno ana mihitsy le izy lazao ana fa maninona ny filohan'ny république ny te iandraikitra an'izany ihany koa fa maninona tsy hoe atero any amin'ny Bianco fa omeko azavaiko ny meko toromarika any amin'ny Bianco mba jereo tsara reny olona midénoncer reny ary mba tena ataovy tsara ny fanadihadiana mikasika azy tsy miexiste ve zany le Bianco amin'ny filohan'ny république nefa ny anarany hoe birao mahaleo tena tsy andraikitra ao zany monsieur le président resaka kolokolo zany tsy andray ohatrany hoe zazakely ve izy tika hoe ndao torinany amin'ny président de la république zay mihitsika de ndao mais non il y a de misy structure napetraka iandraikitra an'izany fa tsy anjaranao président de la république zany io ary zao zany le resaka bois de rose tratra tany Sainte-Marie teneniko anareo teo Andriamatoa Patrick Raromanana mba angatahana mihitsy ianao manova valan-dresaka ampanao gazety atero imprimé on sary ameo an'izay olona voakasika de mba miandry ary tsika hoe misy fisamborana ve amin'izany na hoe intercepter efa lasa nge zany zao le mety possible efa lasa nge le bateau Andriamatoa président de la république tsy ampy angely hoe efa nandray andraikitra zay tamin'ny resaka bois de rose hitanareo fa tsy de misy mandeha tsony zao io aloha fa nitsarain'ny karatra tonga de misy mandeha izy miteny hoe tsy de misy mandeha nefa tonga de misy mandeha ray zay fa ny faharoa manarakaraka izay de ity tsisy nandeha tsony ange ozy tao anatin'ny telo volana ange zay ozy efa tena niena ary zay farany to tratra zany tratra zany ange ozy miasa zay mato tratra le izy tena marina te afana bravo fa rehefa tratra de atao inona io raty fa tratrako nangalatra de zay zany de samy miala tsy misy arrestation tsy misy enquête tsy misy procès mandeha tsisy ninina mandeha fa de samy miala fotsiny de azagaga raha miverina foana le satria tsy miady ho an'le tsy miady ange zany ianao tsy miady an'le hoe manohitra an'le tena trafic ange zany ianao fa ny interception azafady ny fanakanana ny bateau tsy mandeha ange fanao an'olona rehetrarehetra zany ce n'est qu'un début dingana voalohany fanomboana fotsiny zany fa ny tena ilainanao de hoe nisy fisamborana ary ve satria matoa tsisy fisamborana de mbola malalaka ange zany le olona mbola afaka manao ny ataony any ange le débat am'le resaka bois de rose monsieur le président fa tsy hoe efa nanao zay nanao inona ary anareo aiza na procès ray ara mbola tsisy resaka bois de rose mpanao gazety mba nidénoncer an'le izy ndray ara no nigadry ary nilazako anareo hoe tena tsy mieno le président de la république raha nisy olona nangatahana nalana ange de zany Antelme Rapara ny ministre ny aménagement du territoire ministre mpanjakana Rivo Rakotovao fa mbola voatazana eo ny Reboza Cyril ihany zany ny soriny tao anatin'le nangatahana hoe tena tsy mieno zany ny président de la république tena tsy mieno inona zao ny résultat zany Antelme Rapara de navadika département inona ny résultat zany Benjamin Ramanantsoa de navadika département nalefany amin'ny enseignement technique
tany amin'ny enseignement technique ve nareo mba efa nahen'ny vaovao hoe inona ny tena napiavaka an'izany Horace Garcia zany tamin'ny résultat mbola vao mainka amena azy indray ny ministre n'énergie tena nampiana hydrocarbure teny zatra mahagaga anay ihany koa de hoe ohatrany hoe fitiavana te hizarazara seza fotsiny ve ny pétrole tamin'ny voalohany manko Andriamatoa Joëly Valérien Lalarsaina de ministre ansahana zany no hoe ressources stratégiques zany hoe ny angovo ara-stratéjika zany manana lanja ny arena stratéjika zany angamba de anisany zany ny angovo sy ny arena ankibon'ny tany de sao izy hoe chargé des mines et du pétrole any hoe ny arena ankibon'ny tany sy ny solika zany de eo ambany Horace Garcia nomena hydrocarbure ny anankiray zany andeha ataontsika hoe exploitation pétrolière en amont de ny anankiray en aval ny anankiray aty aloha de ny anankiray zany pétrole en aval fa ny mpafantanina tiako apetraka zany aminareo de tsotra be mihitsiny zavatra département tamin'ny fampitoa de maninona no mivakiny de ahoana indray ny organisation an'izany any anatin'ny ministère isan-karazany any les ressources stratégiques aloha zany de fa misy hoe pétrole sisa zany fa ny hydrocarbure zany ny esorina de nomena ny Horace Garcia zany le tiako antaninareo inona zao ny logika an'izany fa angamba ny nareo indray mba mety afaka mamaly fa za tsy mety tsy voatery afaka mamaly an'le izy ministre ny inona moa izy teo ministre ny rano aza donona nge aza donona fa io ministère ny rano io de rattaché amin'io misamva adinodintsika manko n'izany fa rehefa tena mahalala tsara ntsika de mahalala fa ministère de tutelle ny samva io le organisme manala fako eto Antananarivo ihany koa ny ministre ny rano amin'ny maha assainissement azy de gaga nefa ntsika io fako misavovona erana Antananarivo io tsy mbola naheno an'izany ministre andamana anjara Joanita zany tsika ny tenina ndray aza amin'ny ministre ny assainissement azy sy ny hygiène fahadiovana na eny ve tsika na indray mandeha raha io pesta mandeha tokony andraikitry ny hygiène zany na eny ve tsika na indray mandeha azan'izany ministre Joanita andamana anjara mba nyteny hoe miparitaka ny pesta zay aretiny ny avy rehetrana izy mandraikitra ny hygiène assainissement na eny ve tsika mba nyteny zany ministre izany tamin'ny problème na fako zay miparitaka irahantsika rehetra mahita io olandrano etsy seroa reo any amin'ny fokotany menimenina hoe tsy fantatra etsony fandehan-drano fidina tsy fidina misy olona mitaky vola sy ny sisa na indray mandeha raha tsy naheno an'izany ministre zany nytenitsika de quel résultat on parle zay foana ny averiko anareo zany hoe raha tsorona zany ny fanontaniako anareo de hoe fa inona ny tena résultat ny resany ary ny mahagaga ihany koa de zao ndao zany atao hoe kanony antony politika membre ny HVM kosa ny Jean Paul Rabary zany membre ny HVM Rivo Rakotovao membre ny HVM ny akabeazan'ireo le mety hoe voatazona tsaratsara teo amin'izay toerana izay Ramatoa Monique Rasoazananera ny ministre ny justice reny hita nanao akanjo mangamanga teny amin'ny teny amin'ny congrès ny HVM daholo eny are donc zany misy antony ara-politika ary la preuve ny gazety rehetra androany moa de saika ny tenin'izay daholo zany hoe antony politika zany hoe ny HVM ny CEDS Rotary Club zany hoe considération tsy voatery compétence fa ny HVM zany politika ny tena mbany de raha considération politika ary io le mahatonga foana nefa ianakianana ny Rajonary mampiana hoe mandaka namana de mbola nydakany ray Julietienne dakana lokony Roger zany à la limite compréhensible hoe tena tsy vitany le primature fa naninona raha mba najanona atao ministère ny santé izy de ohatran'izay ihany koa Andriamatoa Julietienne inona ny antony nanalana ministre Julietienne gaga ihany ny tena nefa mba nikofokofoka ery ministre Julietienne hoe satria zany ny fanao pimaso bras dessous Rajonary mampiana sy Marc Ravalomanana ty farany moa de nanao stand innovation mihitsy ny filazana azy le nitsangana ny tehaka raha ny kabary Rajonary mampiana kofokofo ny totototo ery zany Julietienne izany tamin'ny resaka hoe tiko hoe ao fa osokafatsika zany inona moa izy teo tiko zany
nanakiana azy tsika teto anisany nanakina azy hoe misy resaka volam-panjakana tsy mbola mazava amin'ny resaka ty koa ahoana ny fandehany fa hoe que le patron anao efa tena mba miara misaika amin'ny marikaravalo manana mihitsy de aleo mba manaonao mba manao pimaso hoe mba manao clin d'œil hoe hitanao monsieur le président fa efa miasa ho an'ny tiko mihitsy io nitakana indray Andriamatoa Juliette any aro de lan zay aza donona andrajoela moa zany efa voataky nefa tsy resahana intsony zay tena nanampy namony fo mihitsy ny tao anatin'ny fampandresena ny era John Armampiana fa le olona grâce à qui afaka nanao candidat izy tena hoe élémentaire mihitsy ny zany ny ilainan'le olona tena hoe non dis tsy hoe élémentaire essentiel zava-dehibe mihitsy zany ny ilainan'le olona tao anatin'ny fahafahany era John Armampiana tonga teo amin'ny toeran'io de Juliette sy Coly Roger samy voadaka avokoa inona zany le considération tao anatin'le izy inona ny antony de tsy fantatritsika tena tsy mazava amintsika mihitsy ary fanampin'izay ihany koa le fanteneniko anareo teo raha resaka politika zany de hoe bon à la limite ok resaka politika fa zao izany de tena milaza atsika fa reo ekipany Coly Roger teo aloha zay nitazomina de tena mahomby tena naomby tao anatin'le gouvernement ta Coly Roger ny raha tsika rehetra nahita ny tergiversation fitsapatsapahana ny fisalasalana nandritran'izay heritaona izay tsy nahitambokatra de voatazona nefa ny 2020 de iza no milaza aminareo fa raha 2020 raha sivy le ministra ny esorina de tena reo ny tsy naomby raha considération politique hoe tena ninarany tsy nitazominy dadafara nge fa hita zao fa tsy le resaka compétence zany ny tena nitazomana azy to fa hoe politique dadafara nge aza tonona fa manana ny électorat ny ary betsaka no nifidy azy de enao vefa zay le teneniko foana ary zany nanamarina ny famakafakako aloha zay tam'kahana Andriamatoa Roland Ratsiraka zay au delà zay hoe resaka politika izay de mba nanao kosa aloha izy teo amin'ny ministère ny travaux publics tsy mahazo mandahany zany kosa aloha na tiany izy na tsy tiany fa ohatrany hoe dadafara zany zao mba nikofokofoka teo amin'izay tandrify azy koa ny izy fa raha considération politique de tokony mba hoe allié politique anao iny ary zay ny tena antony nampidirana ny dadafara tany ampiandohana tamin'ny gouvernement tany Coly Roger allié politique io ko naninona ny esorina donc zany sady tsy hitanao ny logique aty am'le côté politique tsy hitanao ny logique aty am'le critères techniques tsy hitanao ny logique aty am'le critères de résultat mon dieu ary ny tena hita taratra de hoe mino za tena mahasamy tena anareo an'izany mihitsiny fa raha ny fahafantarana an'le ministre Jean Ravelonarivo sy le détermination nasehoany tamin'izy voan'olana iny tsy ohatran'io ny gouvernement tany nataony teo fa ianao zany rehefa io ohatra ny fitenenany rehefa nitota zany nafangaronao amin'ny vaovao de manome be miray zay le izy tsy desoa fa ny patchwork hoe ty raisina kely aty de atao aty fa raha voatota ny afangaronao amin'ny vaovao ohatrany sarotsatra ihany ny ino hoe de tena amoaka zavatra betsaka ary de toutes les façons le vaovao nampidirina nge ry piano ajaina bon figurant nge ny tena betsaka figurant ny tena betsaka ministère maivamaivana dolo nge nampidirina an'le vaovao raha ministre culture population environnement commerce santé communication tsy miresaka zany Andriamatoa Talabeatrice zay andeha ataotsika zany hoe ministre département de souveraineté manko reny zany fa reto le ambiny reto zany nge zavatra maivamaivana ne fa la part belle zany ao anatin'le izy le département stratégique zany éducation nationale aménagement du territoire hydrocarbures na ny énergie na ny mine le département andeha ataotsika zany hoe tena stratégique olona efa taloha daholo napetraka de inona zany amin'ny fotsy miangatra za aloha ça ne prête pas à l'optimisme ozy ny teny vahiny fa nareo mety afaka mamalana hoe ka misy fanatenana ny lalatina fa raha ohatra kosa ve zany ministre Antelme Raparana zany esorina atao amin'ny environnement ka alefary amin'ny inona fa sao de miteny foana tompoko azafady Antelme Raparana tary amin'ny ministère ny environnement dia nalefa any amin'ny élevage de inona zany zao mety résultat azo andrasana amin'izany na inona ny logique an'izany araka le fa nanontaniako anareo
de milaza ve nareo fa tany amin'ny environnement izy namiratra tamina incompétence notoire tsy hitako nandeha foana ihany ao bois de rose nandritran'izay vampitoana rehetrarehetra izay ary modiny popoka namoaka anarana olona dimy zay tsy hitanao hoe voasambotra sa tsy voasambotra le olona taty aorina de inona ny tena tsy maintsy nitazomana ny antelme raparany ka nanomezana anazy ny élevage de paraingo goavana be de midiko antanina nareo de hoe mino ve nareo fa tao anatin'ny heritaona tsy naombiasana de tampoko hoe mety aomby le olona rehefa nafindra département ohatrany tsy mino a na hoe nampitomboana ny département de aomby ve izy na hoe nitazomina exactement dans le même département de aomby ve izy takandray amady sy ny sisa na nepatraiky sy ny sisa nepatraiky rakoto mamonjy mialatsiny na hoe marange Jean de Dieu reny zany zao de aomby Paul Rabary éducation nationale raha tsika rehetra mahita ny fitotongany zany niveau sy ny lenta ny fanabeazana izany tao anatin'ny heritaona aza resaka gratuité de l'enseignement ny asina mba tena mba dossier goavana ny gereny zany Paul Rabary zany tsy voavahany de inona zany ny azonao andrasana aminy zany ange le baraingo tia napetraka e zay le tiako tenenina nareo hoe mialatsiny fa raha za mandinika aloha zany a tsy de hitako loatra hoe nanana coup de franche zany hoe tena nalalaka tao amin'ny safidiny Jean Ravelonarivo za mino fa raha Jean Ravelonarivo nanao an'iny hafa ny configuration an'iny fa hitanao mazava zany ny tanany filohan'ny république e hoe HVM aloha tsy maintsy mibahan-toerana misehatra stratégique de faharoa aloha ty olona ty hitanao zany hoe misy karazana olona zany zay tena mitazomina mihitsy noho ny filohan'ny république nanampidirina mihitsy noho ny filohan'ny république tsapanao zany hoe tsy nanana loatra marge de manœuvre malalaka ny prime ministre lehibe ny gouvernement tatao anatin'ny rara de ny farany asiko fanamariana fotsiny satria mba tsetsatsetsy tsy aritra ihany alohan'ny andraisana ny antso antarbiatsika peny de ity hoe adevitra tsy mety farana mikasika ny majorité ity za aloha zany tsikatro ty ary tena assumeko ty alakotsiko aminao elakotsiny aminao ndre matoa président de la république fa tena mba teneniko ty ary mba heveriko fa tokony anitsy tena am'izay ny président de la république rehefa miteny manaraka zany akoatran'le fa tsika rahan'ny olona azy hoe somary misaotisaoty izy zany rehefa miteny ohatrany hoe mitsingevangevana zay izy rehefa miteny akoatran'iny hitako ihany hoe misy air condescendant ny filohan'ny république rehefa miteny ary mampalahelo zany satria anao zany rehefa président de la république de ray aman-dreny misy zany minimum na fihetsika tokony ataonao misy zany farafakeliny amin'ny fihetsika de ampitiavana mihitsy ny tenenana an'ity andriamatoa président de la république fa aza raisinao hoe tsy fitiavana na tsikera be fahatany io moa le niteneny hoe na ny cravatte mivilana ny pataloha mivilana de tsikerana zay ianao rehefa président de la république aloha e ary na ny fomba fitenao de tsy maintsy tsikerana satria mijereo any ivelany any lapsus kely tsisy dika any aza efa tatara be sy commentaire be ho an'ny sehatra resam-pirenena tsy ho an'ny sehatra resam-pirenena ho an'ny vahoaka ao anatin'le firenena anankiray de mba manaraka n'izany démocratie zany koa tsika hoe rehefa mba tsy mety ny fiteny de tenenina andriamatoa président de la république tsy tokony ianao mihitsy no mandeha manao hoe zay manana 120 fa se hoe ary ny anareo valopolo nareo de ho hitatsika eo mais non vous êtes un président de la république ary mba nahagaga de hoe tsy taty amiko angamy zany invitation zany fangatana audience zany ozy izy nalefa fa tany amin'ny olo-kafa de mahasavy ianao andriamatoa président de la république nefa de nantaniny zao le olona nirahana teny am'le nangataka an'izay audience zay de niona tamin'ny filohan'ny république mihitsy ary nilaza ny fisino ny fangatahany audience io iza zany mandainga izy milaza ny zavatra marina fandeha atao zany hoe tsy fantatro zay resaka sy arrangement anareo tany fa misy minimum na attitude retenu takina aminao andriamatoa président de la république rehefa président de la république ianao tsy hoe tsy fitiavana izany fa enao zany miincarné an'le valeur an'le firenena le nation iray manontolo de rehefa enao zany no mitondra eo atsorokao an'izay valeur na sotoavan'ilay firenena ray manontolo zay de manana fihetsika ianao tokony adzainao tsy tokony ianao anao provocation hoe reo ange mangataka mody miteny arifa avy eo mandray telefona ana de mangrefa dossier aty aminao hoe mba raisy hoe mitady toerana zany gaga ny tena ça ne se fait pas monsieur le président mbola noho izay ohatran'izay ihany koa le hoe efa mifanaraka zao ary lehibe mpiangonana mihitsy no ny tenan'io hoe tsisy mahazo miresaka ny zavatra nitoniana teny amin'ny CCI vato iny andriamatoa Rajonary Mampianina fa mamoaka ny secret hoe mba gaga aminareo mpanao gazety mihitsy fa tsisy resaka fizarana seza zany tao fa maninona ianao tsy maintsy manao an'izany enao ange nanaiky teo anatrehan'le filoham-piangonana hoe tsisy mahazo mamoaka ny resaka ato jereo ny professeur Zafy Bertsa miresaka jereo Marc Ravalomanana jereo Andrajoela jereo ny amiral Didier Ratsiraka samy tsisy miresaka hoe inona ny zavatra voalaza tao de enao
ery amin'ny valandresaka ampanao gazety zay tsy nisy nanontany anao akory mahagaga mihitsy tsy nisy nametraka an'izany fanontaniana za mihitsy ngena kely azy fa de ozy hoe mahagaga mihitsy nareo mpanao gazety ao nareo de mienao ambanimbany ao nareo de gouvernement mihitsy o nodinianao fa inona marina nanitikitika anao tao ny voatery nampiteny anao an'izany tsy nisy nametraka le question ary ny tena mahagaga de zao misy question tokony apetraka tsy voavaly ka ny marikarahaly manana zao tsy voavaly ange ary ny sasany moa ny valiana de somary ny eskivena na hodikodina fotsiny zany ny fanontaniana zay zao mba niandro hoe tokony mba nanazava ny filohan'ny repoblika mikasika ny hoe fa maninona ny vadinao ny voakihana foana mikasika ny resaka hoe mitsapaka amin'ny raharaha-pirenena mba azavao zany andriamatoa président resaka ny zanany anefa izy hoy izy mantsy any zanany hoe nambois de rose zany raha mety mbola tsy hitany ozy fa zay moa izy de efa mahazatra ny sakafona isan'andro mihitsy itsikary hoe zany tokoa ve ny filohan'ny repoblika sy ny fianakaviany tokony mba occasion zany io ny tenenany hoe ary mba mahagaga fa ny vadiko de lazaina fa ohatran'izao nefa tsy manao an'izany izy no zao antony zao naninona ary tsy nahasany démentir an'izay ny président de la république zany ange important Michelle Obama ve critiqué ny olona de tsy hiteny Barack Obama hoe zao ny fandehany Carla Bruni Sarkozy non Carla Bruni Sarkozy moa zany tena vadiny Sarkozy fa François Hollande moa tsy manambady de tsy hiteny ve fa na de zany aza tamin'ny andro Valérie Trierweiler tsy maintsy niteny andriamatoa François Hollande rehefa nanao an'le tweet namely ny Ségolène Royal iny Valérie Trierweiler tsy maintsy ny s'exprimer François Hollande normal be zany fa maninona ary président de la République tsy niteny mikasika ny vadiny ao raha zany rehetrarehetra izany zany hoe misy sujet zany important ny andrasana ny valiten'ny filohan'ny repoblika tsy nahitana valiny loatra nefa nizy amin'le famaliny zany ohatrany misy arrogance zany misy ohatrany hoe anavona zany zay ngamba ny tena malaza azy raha miteny gasy misy anavona ary misy an'izay air condescendant zay le ohatrany hoe somary fanambaninany zay sujet zay zany nefa le sujet matoa apetraky ny olona zava-dehibe important le haute cour de justice tsika rehetra miara mahalala fa tsy zany ny voalaza ny lalam-panorenana de hoe heritaona tokony efa vitanao zany ny élection sénatoriale conseil provincial nafaka nanendry an'izany solitena ny haute cour de justice zany zao nge tsy mbola voatsangana le haute cour de justice nefa 12 volana ny takiny ny constitution ao aoriana ny investiture amin'ny président dikan'izay zany tokony omaly mihitsy nefa tokony tafatsangana ara-dalàna ny haute cour de justice efa voapetraka ny lalàna mikasika an'io fa voate efa misy solitena voafidy ka tsy niteny mihitsy ny constitution hoe création partielle na mise en place partielle ny haute cour de justice ny andrasana aminao anatin'ny 12 mois fa tonga de fananganana feno mpikambana feno zany hoe tokony nisy élection fifidiana ben'ny tanàna zany tokony adevitra tao valiana de valiana braingana le fanontaniana ange le mahatonga atsika manao an'le fanamarena hoe tsara nge le izy fa misy réalité ohatran'le hoe nanaraka ny lalam-panao ara-dalàna mihitsy ny nanendrenany kose efa misy 120 député nge oziny anay ka tsy kalely constitution nge tsy vakina arak'izay tiavana anazy tsisy miresaka 120 député mihitsy ao tsisy miresaka mihitsy hoe majorité an'ny député fa parti ou groupe de parti majoritaire noir sur blanc zany eo amin'ny 550 ny constitution izy ary le parti ny resahana tsy tafavoaka nge zay valim-panontaniana zay hatramiteny androany de enao tsy afaka manao provocation alefasoarany 20 nareo de apitainy le olona 20 na aseho antsarany azy ny liste fa zao magaga nareo ary zay ny tena matohina ao anatin'le débat zany ozy ny filohan'ny repoblika hoe ozy ny piaradi amin'ny filohan'ny repoblika hoe ao anatina parti daholo ro 20 nanolotra manolotra ny anarany mpikambana ao anaty gouvernement zao de eo anao zany mametra-panontaniana hoe fa rehefa manolotra anarana membre gouvernement ve le mapara de groupement politique ekenareo ma groupement politique azy rehefa manaiky miadere am'le fanolorana ny membre du gouvernement non fanolorana prime ministre any amin'ny président de la république nanasonian'le hoe ana listra natolotra de kena fa groupement politique ary Henri Rabarinjaka de niteny fa panneau politique reo ao anaty parti reo nanolotra anaran'ireo fa rehefa le mapara am'izay no aty am'le côté légal zany hoe ama groupement politique azy de nanao alliance izy manana ny groupe de parti majoritaire eo anivon'ny assemblée nationale de mialatsiny fa tsy parti le mapara rehefa aminareo izy zany rehefa mety aminareo izy zany de parti fa rehefa tsy mety aminareo izy de tsy parti
de rehefa voatolotra le anarana de nilaza am'izay nareo tsy parti tsony io mampary io satria efa vita amin'ny fanolorana anarana any ange le débat petratsika ary zao milaza andriamatoa président de la république fa nanaraka ny constitution aiza ao anatin'ny constitution no miteny fa misy liste na personnalité atolotra de misafidy ao anatin'izay président de la république aiza ao anatin'io article 54 io misy an'izay un seul premier ministre any atolotra ao de zay ihany no atolotra amin'ny président de tsy afaka manao ninina fa tsy minome an'iny ny président de la république zay ny andiny 54 tsy misy mihitsy manaova liste na anarana 4 dimy ambifolo roapolo zato de misafidy amin'io ny président mais non on parle bien d'un premier ministre le président de la république nomme le premier ministre le LE fa tsy hoe nomme parmi une liste de premier ministrable tsy misy an'izany ka miteny ny président de la république manaraka constitution avec son air condescendant là de mametra-panontaniantsika izany fahamarinana sy mampitombona n'izany adevitra izany ary ny farany moa tsetsatsiatra mba tiako ambara de ny hoe io foana ho a le raharaha adiny koty fety sy makay nana tena mafy amin'ny mouvance Ravalomanana namarika Ravalomanana fa nangataka ministère anankidimy hoe industrie commerce mba ahafany manamora ny fiverenany tiko eo amin'le sehatra de tsy nahazo de hoe acte politique any anay anehoanay fa tsy mety aminay mihitsy ho fanendrena gouvernement io mety androany de miaraka tsy mety ndray raha piso de misaraka mbola tsy fantatra moa zany inona ndray zany zao no ataon'le le inona moa teo le député au niveau ny assemblée nationale va mouvance Ravalomanana fa rava le mouvance moa zany zao de fantanina mipetraka ndray ary zany zao de hoe anao inona ndray zany reo iteny ndray zany any amin'ny opposition ndray zay